Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Apokalipsy 1:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Alleluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray ary lasana vavimalala no ianona amintsika amin'izao fotoana izao. Falibelay tena koerabanao eto tratran'izao andro anio izao ary tafavory eto indray tsika mianakavy noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Ka dia tahiny tompo isika mianakavy. Miarabanao manokana raha androany no vao tonga niaraka aminay eto dia teteny aminao hoe tsy kisendrasendra mihitsy akory izao atongavanao eto izao fa tena misy raha ilan'ny tompo anao. Koa dia maretatra amin'ny farany. Raha iso fahasoavanao anao mihitsy ny papahanao hoe mbola maheno tenin'Andriamanitra amin'izao alina izao. Mino fa raha mitovy lera aminay ianao dia mino fa ity no fandarana mety faraparan'itanao eto amin'ny Facebook eto raha mitovy lera aminay ianareo dia araroty fa fotoana lehibe izao ahafahantsika mbola mihaino tenin'Andriamanitra izao. Rabavy Rodiny Maria niditra voalohany teto androany dia tahiny tompo manokana Rabavy Rodiny dia misy tenin'Andriamanitra ao Isaia 40 meko anao minatsodramo izay tafiditra voalohany raha Rabavy Rodiny ny tafiditra voalohany teto androany raha tsy diso zay Hoy tenin'Andriamanitra amin'ny Isaia 40:5 manao hoe izaho dia izaho no miteny sady miantso azy, nitondra azy ka ambinina ny lalany. Andriamanitra izay niantso anao ny Rabavy Rodiny izy anambina ny lalanao amin'izay rehetra ataonao amin'izay rehetra alehanao. Dia tahiny tompo Rabavy Rodiny fa natena amin'ny ankonanao tahiny Jesosy. Rabavy Lina artisanay de Madagasikara, Zamina kamarady an Jesosy, Kodanela, Arabaina Firanarakoto, Rodiny Marie, Erika Raka, Lina, Soameva, Andoandry, de Tonga Soa, Koda Leonie, Angelina Diamant, Angelina Fabiola, Claudera Vilorso, de tahiny tompo Mami, de tahiny Jesosy Nambina Tsiri Amboaramela, Razanaso Sylvie, Fontaine Lalanirina, Berthe Sava, Marie Jo, Kadaka, Nena Maheno Soa, Rantalina Marie Charline, Mampionna, tahiny Jesosy Sandola, Nambinitso, Macrine, Itody Raonso, Niaina Maheno Soa, Angelina Diamant, Tojo Mandrakizay, Ravakanana, Anjasika Patici, tahiny tompo Berthe Sava, Rasoanina Fabiola, Tonga Soa daholo isika rehetrarehetra, i Rodiny Marie, tsisy isorana, tahiny tompo i Razanaso Sylvie. Zay angamba ny anao rehetra voaravako daholo angamba. Tahiny tompo dia maherezatra ny hatrany dia maharetatra amin'ny farany. Adiny sasany tsika niaraka eto dia adiny sasany tenena fa adiny sasany tena pahery anao. Raha kivikivy ianao tonga eto dia ahery anao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay fampizarantsika. Tahiny tompo falahery tovo tahiny tompo daholo tsika mianakavy. Milohan'ny zavatra rehetra aloha andolotsika ivavaka ametraka amin'ny fotoantsika eo am-pirantanan'Andriamanitra dia ivavaka isika miaraka amin'ny ranabavitsika Nambinina, ivavaka anomboka ny fotoana ametraka amin'ny fotoana am-pirantanan'Andriamanitra miaraka amin'ny ranabavy Nambinina. Dia rehefa avy eo tsika hiditra eny amin'ny fizalazan-draharaha dia avy eo tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra rehefa avy mihaino hira anankiray. Andao alay ato dia ampanosika ranabavitsika Nambinina avy eto Frantsa izy no ivavaka fanombohany. Tahiny tompo ranabavy Nambinina anao ny fitenenana.
Alleluia. Miandry kely tsika azafady a. Miandry kely azafady a. Eo aloha mba mandinidinika ny nambinina eo a. Alleluia. Tao ary. Tay tompona nampavinambinina anao ny fitenenana. Miandry kely tsika ravana fa somary miraikitra kely ny connexion antsika amin'izao fotoana izao. Miandry kely tsika azafady a. Mitady anao ny ataony ny connexion antsika. Alleluia. Tain'i Jesosy tsika rehetrarehetra dia tain'i Jesosy pasteur Menakavy. Dia rivavaka ary tsika amin'izao fotoana izao. Mbola misaotra anao indray izay Jesosy amin'izao fotoana anio izao. Misaotra anao izay satria mbola fitiavanao ary mbola famindraponao sy fitantananao ihany koa mbola nahatonga anay eto Jesosy sy mbola nahavelona anay. Dia misaotra Jesosy raha ny hery tao anatinay tsirairay avy Jesosy dia tsy ahafahanay nanatrika amin'izao fotoana izao. Fa noho ny fanampianao anay sy ny fitantananao anay dia afaka izay Jesosy malala. Mangataka ny fanahy masonao Jesosy tena hoe amangy amin'ny toerana rehetra izay misy anay Jesosy, tena hoe hikasika anay tsirairay avy Jesosy. Ary indrindra Jesosy dia angatahanay ihany koa ianao hanadio ny fonay ny alohan'ny andraisanay ny teninao Jesosy. Dia aoka ho vita fihavanana aminao izay tsirairay avy Jesosy satria mety nanao zavatra tsy araka ny sitraponao izay Jesosy malalo. Ka mangataka izay mba ho vita fihavanana aminao. Fa fao amin'ny ranao ny fahotanay, diovy amin'ny ranao ny fonay Jesosy malalo. Ary kasio izany fonay izany hitoero ny fanahy masinao. Oka ny fonay ho tany tsara, ho tany lonaka, indraindray ny teny sy ny fampianarana izay tena nazakazaka aminay eto androany Jesosy malalo. Ary tena hoe ahafahan'ny teninao miorina mafy latsapaka ao anatin'ny fonay Jesosy, tena hoe aniry ary amovo be zato hoe tsirairay avy izany Jesosy malala. Izay rehetra tonga manatrika amin'izao fotoana izao dia asa velanao hisy alamaina Jesosy. Fa tena hoe aoka avahanao, ahitany fahasoavanao, ahitany voninahitra sy ny famindraponao. Ary indrindra ny teny Jesosy dia tsy handalo fotsiny aminay izany fa tena hoe fanahy masinao mihitsy no ampitoetra an'izany ao anatin'ny fonay tsirairay avy Jesosy malala. Ary hiteny aminay izany teninao izany indrindra na amiko izay eto anatrehanao izay manetry tena Jesosy dia anisan'ny aray, anisan'ny voakasika sany teninao izany koa Jesosy malala. Hatreo izay tsirairay avy Jesosy ary izay rehetra ampiasainao ihany koa Jesosy dia aoka ho fitaovana masina ho fanomezana voninahitra ny anaranao Jesosy. Mankasitraka Tompo, anao ny tera, anao ny aja ary voninahitra mandrakizay. Halleluia. Halleluia. Misaotra ny ranabavina ambininatsika tamin'ilay vavaka matsiro sy ilay feokira mahafinaritra be. Tsara be ilay hira, tsara be hira nataonao fond. Mankasitraka indrindra dia Andriamanitra manakrepasaovina ny amaly fitianao ranabavy na ambinina. Halleluia. Dia tahiny Jesosy. Rahalahy Falairytovo fanomezana Juliana Tongasoa, Rasoanina Fabiola, Navetsy Makrina, Fanarapekto Yama, Erika Anatra, Lovlitina, Eliana,
rahalalain asany apôstôly tsy nivahitako teo koa nampavy-mihaja Jesosy mpandresy tonga soa. Halleloia, faly be mahita anareo. Nafinaritra ny fotoanantsika tamin'ny sabata ny fankalazantsika ny 15 taona ny fandarina andramika izao. Tena nafinaritra ary miainga vaovao-ndretsika ho amin'ny 5 taona manaraka na mbola tsy tonga Jesosy. Ho anareo izay niaraka taminay teto dia nafinaritra ny fotoanantsika tamin'ny sabata. Nafinaritra tanteraka hatramin'ny fara tamin'ny fandresana fanasan'ny tompo satria sabata voalohan'ny volana moa tamin'iny. Nafinaritra ary dia isorantsika n'Andriamanitra ary dia hiainga vaovao indray tsika araka ny teny hoe 5 taona manaraka indray ity omban'Andriamanitra ny hotahin'Andriamanitra ny izao asan'Andriamanitra izao. Amin'ny sabata ho avy izao tsika amin'ny sabotsy sy ny lahady, amin'ny sabata sy lahady ho avy izao dia hiarika ny fivatikanina voalohany izay rahanao amin'ny fandarana andramika izao. Fivatikanina izay hoentintsika ametrahana tanteraka ny taona ity tamin'ny minuit vao tapitra ny fiderana tamin'ny minuit izay vao nisaraka teto tamin'ny sabata. Eritreretinareo amin'izany efa alina be izay vao nisaraka teto. Ifadianina isika 2 andro ny sabata sy ny alahady ho avy izao. Tamin'ny fivadikanina farany izay nataontsika ho anareo izay niaraka taminay teto dia tadidinareo efa nisy tsika fotoantsika nanao lista hoe inona no zavatra mba hoe faniritsika, zavatra mba hoe niriny fotsika mba hiandrandratsika an'izany amin'Andriamanitra. Dia nanao lista mihitsy tsika tamin'izay. Amin'io raha eo anaty lista izay efa mba voarainao tamin'Andriamanitra. Halleluia. Dia ho ampatsahivontsika azy ny ambiny toy an'izany io fivadikanina io. Izany eo anareo izay vao hiditra mba manana droit koa nareo. Hivavaka tsika amin'io hitondra izay mavesatra amintsika anatrehan'Andriamanitra, ametraka izay mety ho ahiahintsika, izay mba mety faniritsika amin'ity 2023 ty. Ianareo izay hiatrika fivadikanina miaraka aminay, androso ara-panahy, hitombo ara-panahy, ho ambinina ranofo ihany koa, dia amin'ny zoma après-midi nareo mandefa message amiko MP hoe za hiatrika ny fivadikanina manomboka rampitso. Ny zoma hariva isika no misakafo farany, dia tsy misakafo isika raha tsy ny lahady hariva, miara mifalifaly, miara misakafo ny hariva en ligne io. Amen. Dia amin'ny zoma nareo mandefa message amiko na manomboka alakamisy alina ao anaty fandarina ohatr'izao dia alefako ao anatin'ilay ino dizy ty, ao anatin'ilay groupe izay hosokafana. Mazava ho azy ny groupe izay maharesy dia tafiditra d'office ao anatin'izany groupe izany. Ny groupe izay maharesy dia apresiana hiditra avokoa anatin'ny fivadikanina. Mieza tafiditra ao anatin'ny fivadikanina 2 andro io isika, fa mbola be ny asa miandry antsika amin'ity 2023 ty. Dia anareo izay hiaraka aminay dia mahampidira Zoom dia misakafoana tsara mandritra ny terinandro ity, fa 2 andro isika tsy sakafo. Mahasalama ny fivadikanina, tsara fantatritsika izany, fa ankoatra ny fahasoavana ara-panazy raisina dia tena mahasalama ny vatantsika koa ny mivady aminy. Izay no ela andao tsika hiditra amin'ny toroteny ordinateur ity. Avy eo hitondra toroteny amintsika eto raha nababitsika nambinina azafady nambinitsoa makirinina hitondratsika anatin'ny toroteny rehefa avy eo. Dia andao arytsika hihira atao travitavina be antsika ity tahiny tompo daholo ary.
Tsara le hira tsy haiko moa zay mitondra ny teto amintsika fa mampina hitako nalefa n'izy iny ty dia tena nakasika ny foko iny izy iny dia misaotra azy. Amen. Joaquin mila an'ilay izy voavela ny heriko ny titran'izy iny izay mila tsara be le tsara le hira isaorana an'Andriamanitra. Hitra amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika. Halleluia. Dia dao ary mila efa naka baiboly ianao efa niomana tsara ianao dia dao ary tsika hitra amin'ny ten'Andriamanitra rahantsika amin'ny ranabavitsika Nambintsoa Makrina izy no hitonjika anatin'ny ten'Andriamanitra amin'ity androany ity. Dia rehefa avy eo moa taka ny mahazatra dia miverina eto ihany mamelabelatra ny ten'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Ndao ary mino finaritra daholo rehefa antsika miao.
aso aloha dia miandriandry kely andray aloha eo nareo mandinidinika andrana vavy makarinina miandry kely dretsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia mbola manonona fiadanan'ny tompo amin'ny pastera Menakavy dia manonona fiadanan'ny tompo koa izaka ny tokantrano izay mihena izao fandaharana izao dia misaotra an'Andriamanitra antsika fa mbola nomeny teny ho fampahelezantsika androany. Ny tenin'Andriamanitra hitantsika dia ao amin'ny Salamo 7:100 ka hatramin'ny 20. Salamo 7:100 ka hatramin'ny 20. Vaky teny amin'ny anaran'i Jesosy ny soramandry fankalazana an'Andriamanitra izay mahalala ny zavatra rehetra sady manerany izao rehetra izao. Salamo ho an'ny mpiventy hira. Salamo nataon'i Davida. Halleluja. Vaky teny amin'ny anaran'i Jesosy. Jehova efa nandinika ahy ianao ka nahalala ahy. Ianao no mahalala ahy, mahalala ny fipetrako sy ny fitsangako, sady mahafantatra ny fihevitro eny lavitra eny. Voadiniko ny toetriko na mandeha na mandry. Ary fantatrao tsara ny alehako rehetra. Fa indro tsy misy teny tsy fantatrao eo amin'ny lelako Jehova manodidina ahy eo ivoko sy eo anatrehako ianao, ary apetrakao amiko ny tananao. Fahalalana mahagaga ahy loatra izany, eny avo loatra ka tsy tratro. Aiza no hialako amin'ny fanahinao, aiza no hanosirako tsy ho eo anatrehanao. Na dia miakatra any an-danitra aza dia any ianao, ary na dia manao ny fiainantsy hita fandriko aza, indro any ianao. Na dia maka ny elitsy ny marena aza mba hitoetra any amparany ranomasina, dia mbola entin'ny tananao ihany na dia any aza. Se hazon'ny tananao ankavanana. Ary na dia hoy izaho aza, aoka ny mezina hanarona ahy, ary aoka ny mazava hanodidina ahy ho tonga alina. Tsia, fa ny mezina aza tsy mahamezina aminao. Fa ny alina dia mazava toy ny andro ihany, ka sahala ny mazava sy ny mezina. Halleluja. Amen. Ry hava malalako, ny soramandry dia fankalazana an'Andriamanitra. Taontsika ry havako andeha hankalaza Andriamanitra, andeha hidera Jesosy, andeha teny hoe Andriamanitra iny moa izany Andriamanitra izany, dia tsy fantatra betsaka ny olo tsy manala hoe Andriamanitra dia hoe everin'olo fa hoe Andriamanitra izy olo zay dia teny hoe Andriamanitra sy ny razana, Andriamanitra sy ny tsy ry hava. Andriamanitra dia Andriamanitra rehetra ihany ry havako, izay tompony izay rehetra izao nanao zao rehetra izao hitany masontsika zao dia Andriamanitra, izay tompony fanahy tompony fo izany Andriamanitra izany. Halleluja. Fantatra hoy izy amin'ny 1 Jehova efa nandinika ahy ianao ka mahalala ahy. Ianao no mahalala ny fipetrako, ny 2. Ianao no mahalala ny fipetrako sy ny fitsangako, sady mahafantatra ny hevitro eny lavitra eny. Voadinikao ny toetriko na mandeha aho na mandry, ary fantatrao tsara ny alehako rehetra. Halleluja. Nezaneza imbanao, nezaneza lehanao, fantatra Andriamanitra avokoa izany. Fa maninona ry havako tsika manao hoe zavatra tsy mety ka tsy kapohin'Andriamanitra bebe tokoa ry havako. Fa tsara fanahy Andriamanitra antsika io tsy mibedibedy amin'ny zavatra foana izy tsy manao hoe dia hoe ohatrany hoe devoly dia mikapoka eo no eo, tsy manao an'izany izy ry havako. Mananatra izy Andriamanitra fahindrena io Andriamanitra io le Jesosy Kristy tompony sabata izany ry hava malalako. Nodinihiny antsika ry havako, nodinihiny antsika ry havako hoe iza tsara izy, iza tsara ny olo anankiray io. Tena hoe teny aminao fa hoe
Ano miteny hoe fantatro igny igny ohatrany hoe magnano hoe anao zao miteny hoe fantako igny makirinina igny igny olo ohatra zao eny fantatrao tokoa aho ry havako fantatrao fa ny hoaviko dia tsy fantatrao ry havako ohatra zay koa Andriamanitra ry havako hoe fantany zava eny hatramin'ny hoaviko ao aza fantatr'Andriamanitra ary ianao koa tahaka izany fantatr'Andriamanitra anao io eny hatramin'ny hoavinao aza fantatr'Andriamanitra nino zay andeha ataonao fantatr'Andriamanitra raha miala avy eto anao miheno toroteny eto dia fantatr'Andriamanitra fa hoe hoezana za ngamba tsy mahalala dia hoeza ianao fa Andriamanitra dia mahalala izany na hoe ianao andeha atory na hoe ianao andeha hiasa na dia hoana Andriamanitra mahalala izany fa za ry havako tsy mahalala izany Andriamanitra ny mahafantatra izany dia hoe apetraho raha andeha ianao dia apetraho eo anatrehan'Andriamanitra ny alehanao raha atory ianao dia apetraho anatrehan'Andriamanitra ny toromasonao mba hoe holavrary izany dia hoe apetraho eo anatrehan'Andriamanitra izany dia ankalazay izany Jehova izany no mavonjy izany no mahafantatra ry havako amin'izay mombamomba antsika ry havako amin'ny fahefatra fa indro tsy misy teny tsy fantatrao amin'ny lelako Jehova andiny fadimy manodidina eo ivoko sy eo anatrehako ianao ary apetraka ao amiko ny tananao izany ry havako miaro anao io mandeha io hatory ianao itanana izany dia miaro anao ry havako itana apetrany aminao manodidina ianao kely izy mahana tsy fongana dia fody ry havako manao tsy efa maty tsy efa maty ry havako Jehova miandrenao io Jehova mitazonao na io ry havako mitana io fofonaignao fa Jehova mitana io ry havako hoe ankalazao izy ry havako derao izy derao Jehova ry havako malala fa tsara izy be indrafo izy jereo nge misy olona ny mangalatra dia tsy maty dia hoe izy milaza hoe izahay mangalatra dia atao maty tokoa tsy maty izy ry havako fa nefa mbola andrasany eo dia jereny ndrasany ianao hibebaka ndrasany ianao mbola hanao ino ry havako ty antsika Jehova dia mibebahanao raha hoe manao tsy mety mibebaha fa izany no andrasany aminao mba izy tsy manala fofonaignao miandry anao hibebaka mibebaha mba azahoanao fiainana mandrakizay alleluia amin'ny andinina fahafito aiza no hialako amin'ny fanahinao aiza no andosiriko tsio eo anatrehanao andositra aiza anao ry havako ifohitra aiza anao ry havako ifohitra hoe andositra an'Andriamanitra izany joana ry havako andeha andositra Jehova dia farana mbola nitratro tamin'i Jehova foana izy ry havako mbola nasainy Jehova foana izy satria fantany ry hava malala fantatr'Andriamanitra izy dia anao koa ry havako hoe nanao tsy nety ianao dia hiafina aty mbany ety tsy ry havako fantatra nanao tsy nety da maseva ry havako hitany Jehova zay mihery ao ambanin'ny vata ry havako hitany Jehova anao koa aza miafy banjiny Jehova ry havako hoe ninina zay tsy nety nataonao avilolo an'Andriamanitra hoe Jehova tena nanao tsy nety koa dia mifona fa mindrafo izy ry hava malala fa mindrafo Jesosy be fitiavana izy be tambitamby izy manome teny mametsika foana izy raha mibebaka anao okany tsy hiverina intsony ianao hanao zay ratsy fa hitohay tsara ihany alleluia ry havako andininy fahasivy na dia maka ny elitry ny maraina aza mba hitoetra any amparany ranomasina dia mbola entiny tananao ihany na dia any aza sy azony ny tananao ankavana andohitra lavitra any ianao ve andohitra any amin'ny farany ranomasina any ianao ve andeheran'Andriamanitra tagna Jehova nge mitondra anao io tagn'Andriamanitra mitondra anao io fa raha hoe okapony eo anao dia vita eo tantaranao aleko manafina ny Jehova andeha hitsotra ny marina andeha iteniny faharatsiko iteniny tsy fahamarinako dia itia izy ankalaza izy izany no tena mety amiko ry havako izany no mety amiko raha zaho izany ry havako ndao tsika andeha hanompo Andriamanitra ndao tsika andeha hidiran'i Jesosy halleluia andiny faraky ambin'ny folo ary na dia hoy izaho aza aoka ny mezina hanarina ahy ary aoka ny mazava hanodidina ahy ho tonga alina ary ambin'ny folo
tsia fa ny mezina aza tsy mahamezina amiko fa ny alina dia mazava toy ny andro ihany ka sahala ny mazava sy ny mezina. Haleluia. Mitovy avokoa izany ry havako. Dia hoe anatery za Jehova mety zay ianao ry havako. Aza mietrehitra amin'izany ry havako fa hoe fantatr'Andriamanitra fa hoe raha zerany aminao izany fantatr'Andriamanitra ny hafaranao fa tsy tiana ianao any amin'ny fiainana ratsy ry havako fa tian'Andriamanitra anao dia hoe ho sambatra ho miramirana idera ny anarany. Izany no tsy hanaovan'Andriamanitra izay ratsy indrindra aminao io ry havako. Fa tian'Andriamanitra anao matoana mbola manana fofonena zao na dia mafy aza zay sedrenao ry havako fa mbola tian'Andriamanitra na io. Haleluia. Na dia hoe enanema haiziny aby ny fiainako teo mezina aby reto fiainako reto tsy ry havako nangataka izany ianao dia hoe hitan'Andriamanitra foana izany ry havako fa hoe Jehova mahita antsika, Jehova mahalala antsika aoka ny antsika andeha hitodika andeha hankalaza izany Andriamanitra izany. Dia araka nyity sora-maritsy ity dia hoe fankalazana Andriamanitra izay mahalala ny zavatra rehetra sady manerany izao rehetra izao. Andeha hankalaza izany antsika ry havako, andeha hanambara izany ry havako Andriamanitra izany. Dia misy matoko fa hideran'Andriamanitra hankalaza izany andeha hanambara izany anavan'Andriamanitra izany ianao ry havako. Dia izy ihany no Andriamanitra ilay Jesosy Kristy tompon'ny sabata matiny ny fahotantsika izany ihany no Andriamanitra ry havako. Fa ndao sika andeha hanompo azy dia hankalaza izy andeha mpiely ny anarany amin'ny tany rehetra ry havako. Ho voninahitra ny eo an'Andriamanitra izy ihany izay tompo izao rehetra izao izay nahary ny zavatra rehetra. Haleluia. Amen. Tainy Jesosy. Haleluia. Mahakasitraka ranabavy nambina tamin'ny vavaka tamin'ny toritena izay noentinao. Da mahakasitraka fa tena mampieritreritra izy sady mahafinaritra kely ny hitondranao an'izy Andriamanitra manakirepasavina ane maro fitianao. Haleluia. Andriamanitra manakirepasavina ane ampitombo anao dia hanositra anao hatrany amin'ny asan'Andriamanitra izay ataonao dia mifanatera amin'ny ankohonanao. Dia tahiny tompo ranabavy nambin-tsomakirinina dia raha laza saotra ho an'Andriamanitra dia ho tafiany voninahiny hatrany ane ianao. Hitrampomelabedrala tsika misy mbola tsy narabaiko nareo nefa ohatry ny efa nareo daholo ihany teo Tody Raonisoa Eliza Tsiala ihany moa efa narabaiko teo. Tahiny tompo. Haleluia. Salamo 830 fideranan'Andriamanitra no ny fankalazana an'Andriamanitra izy ity dia izy nataon'i Davida. Fankalazana an'Andriamanitra izay mahalala ny zavatra rehetra sady manerina izao rehetra izao. Misy moa no milaza fa ity salamo ity dia salamo nosoratan'i Davida rehefa avy nandresy an'i Saoly izy. Fa ny tena marina ity salamo ity dia salamo nosoratan'i Davida fony izy vao nipetraka hanjaka. Haleluia. Rehefa napetraka fandroany hanjaka izy dia anisan'ny salamo nosoratan'i Davida ity rehefa hipetraka eo amin'ny fiandrianana izy. Haleluia. Salamo fataronan'Andriamanitra be izy ity ary salamo fanandratana an'Andriamanitra ihany koa. Amin'ny tena marina mitohitohy amin'ny toritentsika tamin'ny sabata ihany ny famelabelarana an'ity toriteny ity. Hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe ho an'ny mpivetira ho an'ny korala zany nataon'i Davida. Voalohany salamo 5:3 voalohany. Jehova efa nandinika ianao ka mahalala ianao mahalala ny fipetrako sy ny fitsangako sady mahafantatra ny hevitro eny lavitra eny. Voadinika eo ny toetra na mandeha na mandry na fantatra tsara ny alehako rehetra. Indro tsy misy teny tsy fantatrao eo amin'ny lelako Jehova. Manodidina eo ivoako sy eo anatrehako ianao ary apetraka ao amiko ny tananao. Fahalalana mahagaga loatra zany. Eny avo loatra ka tsy tratro. Aiza ny alako amin'ny fanahinao? Aiza ny antsirako sy eo anatrehanao? Na dia miakatra ny an-danitra za dia any ianao. Na dia manao ny fiaina tsy hita ho fandriko aza indro any ianao. Na dia maka ny ilatry ny maraina aza mba hitoetra ny ambaran'ny ranomasina dia mbola entin'ny tananao ihany na dia any aza. Sy azon'ny tananao ankavanana
ary na dia hoy aho aza hoe aoka ny maizina anarona ary aoka ny mazava manodidina tonga alina tsia fa ny maizina azy tsy ho amaizinina aminao fa ny alina dia mazava toy ny andro ihany ka sahala amin'ny mazava sy ny maizina. Halleloia, amen. Mbola mitombo io salama io manambara fa dia tsisy miafina amin'Andriamanitra isika ity. Tsisy miafina amin'Andriamanitra isika ary ole tenin'Andriamanitra amin'ny livre hoe Jehovah efa nandinika ahy ianao. Isika ireo dia efa notenian'Andriamanitra. Na zaho izay mitory teny eto, na ianao izay meno any an-tokantrano, dia efa notenian'Andriamanitra isika. Ary tena tsy takatry ny saintsika mihitsy hoe efa notenian'Andriamanitra tahaka ny ahoana isika. Fa tena nandinika antsika Andriamanitra ary fantantsika. Marina tokoa ny tendrana Bavy indray isika no mety mitsara ivelan'ny olona. Ary tsy mitovy ny fahitantsika olombelona sy ny fahitan'Andriamanitra ny olona. Fa fantantsika, fantany hatramin'ny atsipiriany. Ny olona na dia ny vadinao aza, azonao fitahana amin'ny endrikao eny amin'ny tarehanao. Azonao fitahana amin'ny teny izay alokan'ny vavanao. Fa fantatr'Andriamanitra ny mifanaraka amin'ny teny mivoaka amin'ny vavanao sy ny ao anatin'ny fonao sy ny anatin'ny sainao. Ianao mahalala ny fipetrako sy ny fitsangako, sady mahafantatra ny hevitra ny lavitra eny. Amin'ny teny hafa dia ohatra izao hoe voavy lavitra ianao. Voavy lavitra dia indro fantatra ny ao an-tsaiko, fantatra ny ao am-poko. Ianao zany vao miainga avary dia efa fantatr'Andriamanitra ny ao anatin'ny sainao. Hoy foana mamanay taloha hoe efa ny mba mitady ametsifetsy azy ianao dia izy mamanay. Ny anareo vao mitsiry, ny anahy efa vaky ravina ozy ny saina zany. Ny sainareo izy vao mitsiry izy zavatra tianao atongavana zany, ety tenenana aminao hoe takany daholo zavatra teneninao adaladalana kely sy ny sisa za taloha rehefa kamo mianatra. Dia rehefa kamo mianatra dia ka izay rehefa andro alarobia misy izay na zoma tsy tadidiko. Dia misy mpampianatra zaitra. Ka rehefa mpianatra zaitra zay mahasika Madame Berthe zay fa ny tantarako teto Madame Berthe. Ka rehefa Madame Berthe io mahasika, tena mahasika, tena risy tsy mitsiky mihitsy, be feu be zay izy, Randolph-Feutre. Za matahotra an'izy io, tena matahotra, tena hoe tena mitomany mihitsy ary fe tonga ny fotoana anaovana zaitra. Dia iny ataoko izy nareo, ny fataperanay taloha somary en hauteur. Ny fataperanay zany tsy mipetraka amin'ny tany fa eo ambony. Ohatry hoe au niveau an'ny raha olon-dehibe zany dia fatapera dia tsy mila miondrika rehefa any fa eto ambony eto ny fatapera andrahoina sakafo. Dia rehefa zoma na alarobia tsy tadidiko rehefa andeha hianatra dia vao mifoha dia lasa mankeo amin'ilay taloha fatapera misy an'ilay eo amin'ilay lavaka iny amin'ny fatapera, misy an'ilay lavaka iny dia eo ilay atsofoka ny taratasy rehefa ilay mampirehatra afo dia ambony misy ny charbon. Tsy haiko ny zoma ny anatra zaitra misaotra ny nanabavy mihaja. Dia lasa vao mifoha mihitsy dia taoko tsy hitana dia mazakatsaka efa mirehatra ny afo dia mankeo amin'ilay fatapera dia ataoko eo ny lohako. Miaritra ela be eo mihitsy tena efa tena tsapako tena marahy tena efa mamay. Lasa amin'izay mazakazaka mankany amin'ny mama misy température dia tsapay tena mamay tokoa ty zazo ty, andana ina vena matory fa marary ianao misy température. Dia za mieritreritra hoe tena namidiko mamanay. Ny tena marina fantany zavatra miseho any am-pianarana misy inona. Ny tena marina ary efa niresaka tamin'ny directrice mihitsy izy hoe inona ny zavatra mitranga. Za matory eo dia za falifaly ery voako mama misy température. Fa mama mahafantatra fa tsy température io fa fatapera. Ohatr'izay, ohatr'izany tsika. I Adamaseva dia tena nieritreritra fa tena tsara afina izy raha ny afina tamin'Andriamanitra. Adamo, aiza ianao?
de izy Adama tsy miafena tsara fa tsy mahita izy. Fantatr'Andriamanitra ny toerana ny efehany miariary hitan'Andriamanitra. Ny tenany amin'ny Hebreo, isika maka ten'Andriamanitra Hebreo 4:4. Hebreo 4:13. Ao ny ten'Andriamanitra. Hoy ny ten'Andriamanitra, tsy misy zavatra na inona izay tsy miseho anatrehany, fa ny zavatra rehetra dia mianjanja sy ahariary eo maso izay hiafarany ataontsika. Mianjanja. Nahita hevitra tamin'izao fa tena efa fantatr'olona ilay izy. Niaritra nge zany anao tamin'izay fatapery izay taoko eo amin'ny fatapery aloha io androko be io. Dia fantatro hoe raha vao kely fotsiny ataoko dia mandrapatonga any amin'ny mama satria ny lakozia ny atokotany. Dia fantatro hoe raha ohatra hoe mandrapatonga any amin'ny fotoana ezaka zahako makany amin'ny mama tsofony rivotra io dia mangatsika ihany tonga any dia fa tsy maintsy eletana hatramin'ny fantefa-boramena mihitsy aho. Miazakazaka aingana amin'izay. Mama misy température dia mbola misy ambiny kely ilay hafanana tara. Hebreo 4:4 le makitsika teo. Hebreo 4:13. Tsy misy zavatra ninninona izay tsy miseho anatrehany, fa ny zavatra dia mianjanja sy ahariary. Aiko dia efa atao fiarity marina ilay izy. Eritreritra mihitsy ny Adama sy Eva hoe matoa Andriamanitra mitady aiza ianao dia satria tsy hitany. Hitany ka. Tsisy miafina. Ary hoy ny ten'Andriamanitra hoe mahafantatra ny hevitro eny lavitra eny. Anisan'ny zavatra rehefa nanomana tetehatra dia voakasika kely any eritreritra hoe ty za dia fantatry Jehovah ny eritreritro rehetra. Inona ny tsy tenentsika n'Andriamanitra rehefa? Inona ny tsy nitenentsika n'Andriamanitra? Fa fantatr'Andriamanitra ny anaty eritreritsika. Tsy haiko ianao na impiry nanao vady sy niteny zavatra tena tren'Andriamanitra. Misy fotoantsika tena toritory fotsika manao vady tena tren'Andriamanitra. Izao ny tsara fantatritsika. Jehovah Andriamanitra ao an-danitra. Salamo 1:12. Salamo 1:12. 1:4. Hoy ten'Andriamanitra hoe Jehovah dia eo amin'ny tempolony masina, ao amin'ny tempolony masina. Ny seza fiandrianan'i Jehovah dia any an-danitra. Dia tsika mieritreritra hoe sy any alavitra any izy. Any alavitra any Jehovah. Toy isika hoe rehefa sabata nanasika eo Andriamanitra. Rehefa sabata tsika manamasy tena. Mino fa tsy andro sabata zany mihitsy ianao andeha daladala andeha anaonao foana. Tsy mijery Facebook koa ary tsika rehefa sabata. Sanareo rehefa sabata mbola tena mbola connecté be mihitsy dia tena hoe tena hitanareo daholo ny zavatra rehetra ao anatin'ny Facebook io na zavatra hafa ivelany ihany. Rehefa sabata mividy gazety taloha, mividy gazety BDB fa ny hariva vao mamaky an'iny vita sabata. Inona moa mahatonga zany? Tsika mieritreritra eo Andriamanitra manatrika. Rehefa latsinainy talata mbola any Andriamanitra. Hoy ny ten'Andriamanitra Salamo 1:12. Jehovah teo amin'ny tempolony masina, ny seza fiandrianana aloha dia ekena fa ny an-danitra, fa ny maso no mijery, ny ody maso no mizaha toetra ny zanak'olombelona. Petraka ohatr'izao zany Andriamanitra. Dia jerentsika tsy metsika fa maso nefa mijery ohatr'izao. Izy tsy mijerijery mitoditodika misavasava no ohatr'izao fa eo fotsiny izy mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana dia manaraka anao ohatr'izao, manaraka anao ohatr'izao masony. Halleluia.
aiketsiky reto dia hitan'Andriamanitra avokoa. Natao ary Davida rehefa hiakatra eo amin'ny seza fiandrianana hoe Jehova ny tena marina tsisy indrinona azoko lazaina anao. Menatra be aho izy Davida raha hiteny zavatra hito aminao. Hiakatra hanjaka ankehitriny. Tsisy miafina aminao Andriamanitra. Ny zavatra nieritreretiko tao anatin'ny saiko. Tsisy miafina aminao ny anatin'ny foko. Tsisy miafina aminao ny nieritreretiko tany anatin'ny alina mangina tany. Alleluia. Io vao miainga ianao dia fantatr'Andriamanitra. Voady zany ravana tsy dia mandona an'Andriamanitra zany. Fa satria zao ianao mpionaovana voady efa hitany sahady ny zavatra ho ataony. Fantany sahady ny zavatra tianao hatongavana. Alleluia. Misy rahalahy zay tsika rehefa anaty olana dia ny zavatra tena mahafinaritra atsika sy tena hoe hitatsika hoe hikasiana ny fon'Andriamanitra ary le izy marina fa tsy diso dia ny mivoady za Andriamanitra raha mba ataonao an'izao dia asitsika an'izay mihitsy hoe raha mba ataonao an'izao dia izao no ataoko anao. Zay ny voady. Za Andriamanitra manorina voady ankehitriny fa raha sitrana amin'izao dia aoriana anitsika amin'ny zavatra tenentsika. Ohatry tsika zany te handona an'Andriamanitra, te teny hoe hitanao Andriamanitra raha mba tianao ary ho azo ilay zavatra nyteniteny dia mba sotranao ary ahy. Voady zany no miraradraraka. Rehefa anaty problème ny olona mivoady mampanantena. Tonga sora ny olosorika. Hitako mihitsy ny commentaire anao anketo tsy nahita ny efa maty le compte Radoaki Radio efa tsy mandeha intsony le compte le page Andramoka Izao page. Efa Andramoka Izao Aki Radio zao ny page vaovao antsika dia Aki Radio Andramoka Izao ny compte izay misy an'ity fandarantsika ity. Ny compte ampiasaiko. Alléluia. Tsisy miafina. Misy rahalahy zay taloha miarany vavaka taminay. Tsaroko. Tao anaty fahasahiranana be mihitsy ny rahalahy. Fahasahiranana ara-bola be mihitsy. Dia izao mba tadidiko foana ty voadiny ity. Ka zay moa tany anatina fiangonana manao mitandrina ny ampahafolo karena. Ary na tsy ao amin'izany fiangonana zany tsotra zay dia mbola manao an'izany zay mandraky teny androany. Miaina an'izany ary zany hitahian'Andriamanitra ny fiainana. Dia izao ny zavatra mitranga. Nakira teny ambony altara izy. Tena tao anaty fahasahiranana ara-bola. Mpanao asa tanana ilay rahalahy. Ka mpanao asa tanana izay. Zaho zay zany dia tsy vavombelona aminareo. Eto mba afaka. Fa za raha tahian'Andriamanitra amin'izao sokafan'Andriamanitra dia tantara tena izy ny problème. Za rehavana tena anaty fahasahiranana. Fa zao rehavana tena mivavaka ankehitriny. Eto mba afaka. Fa za sady mitodika any pasteranay izy tamin'izany. Zaho izy raha misokatra amin'izao io varotra ataoko sy asa tanana ataoko io. Dia zao rehavana mivoadiko amin'Andriamanitra izy Nyaho izy za tsy hanao ampahafolo karena. Tsy 10% izy niany ampahafolo karena. Fa zao 90% ny ataoko ampahany ateriko aterim-piangonana dia ny 10% no hoaniny menakavy. Dia akataka kely an'ilay fataon'ny orinasa Colgate izy. Ny orinasa Colgate dia kristianina ny tompon'iny. Dia ny orinasa Colgate iny ny 10%. Izy tsy manao dimy any am-piangonana ampahafolo karena. Fa ny ampahafolo ny azo ny tazominy ho azy. Ny ampahafolo ny bénéfice. Fa ny 90% anaovany asana anohanany asan'Andriamanitra daholo. Zany ny fiainan'ny zany no mampiroborobo any orinasa Colgate iborositsika nifiny. Zay zany no lera lanteny. Zaho izy. Voavoaka amin'izao ty 90% tena fa 10% ihany no han'ny menakavy. Nahitra Andriamanitra. Dia nitehaka ny olona. Zay eo amin'ilay zay olona rehetrarehetra eto amin'ilay altara. Fa jery sady miresaka moramora ihany. Moramora ihany manao voady.
na manao ampahafolo-karena io ary na sarotra tena sarotra ho an'ny olona nge manao an'izany na de olona efa tahin'ny tompo ary misy fotoana sarotra manao ampahafolo-karena zany ahoana ianao hoe ianao aria tena tonga de hitana mihitsy hoe voady tsy handeha amin'ny laona tena voady tena lafanganana fitahiana fotsiny ty fa tsy handeha amin'ny laona tadidi mampionina angamo zany voadin'izany olona niorakoraka ny olona izy koa niorakoraka fa napalahelo tsy hoe nampalahelo moa zany e tsiraitsarahana lahelo fa zao tonga de nahazo marsé be izy tamin'izay ohatry nahazo tonga de nisy valombavaka be mipoka be ndre mandeha any izy sisany mivavaka tonga de niala izy mahatonga anazy niala possible mety hoe tena menatra tamin'ny mivavana taona izy mety tsy vita sarotra zany a tena eoko anao fa sarotra zany za aloha vaneno an'izy de zay tsy ho vitany tiranahy ty zany zavatra tenena eti-po etikafanam-po fa ny tena marina voany teny an'izany izy de efa fantatr'Andriamanitra onge ten'Andriamanitra mahafantatra ny hevitra ny lavitra eny ianao zany hoe vo miainga ety lavitra etya andeha anatinao Andriamanitra de fantatrao ny zavatra ato an-tsaiko miainga ny voady miara-miainga amin'ny voady inona miara-miainga amin'ny voady fantatr'Andriamanitra ny zavatra taterahanao anatin'izany fa mahafinaritra an'Andriamanitra ary mbola naporofoko aminao fa Andriamanitra tsara io Andriamanitsika io na de fantatr'Andriamanitra aza izany sy nataon'Andriamanitra izy mahantra fadiranovana de tsy mivoa hoe enina raha tsy hitako ny tsy hanaovanao an'izany ozy izy tsy mahazo zany tena nataon'Andriamanitra nisokatra ary tena nisokatra ny fiainany nisokatra ny lalana na de fantatr'Andriamanitra aza fa tsy hatateraka an'izany betsaka loatra ny avanytsika reto no avelan'Andriamanitra mitondra kapa-siperatra miala ho aminy naneny olona de mieritreritra mihitsy Andriamanitra ty de Andriamanitra tena voafetsifetsy firy amintsika no nitondra kapa-siperatra nentina nitsoka an'Andriamanitra misy an'le tantara amin'ny baiboly ao amin'ny Luka 5:10 raha vakitsika vetivety Luka 5:10 Luka 5:10 de ny fanoharana ny amin'le ondry very sy farantsakely very ary ilay zanaka da manomboka amin'ny andininy fa 1:20 vakitsika haintsika tsenjery zany tantara zany Luka 5:10 de ny 1:20 ary Jesosy nisy lehilahy anankiray manana zanaka amin'ny rahalahy ary ho le zandrany tamin'irainy meo any anjara fananana tokony ho de nozarainy tamin'izy rahalahy mifananana ary ny afaka kelikely de nangonon'ilay zandriny ny fananany rehetra ka lasa nakany tany lavitra izy de nandany ny fananany tamin'ny fiveloman-dratsy tany ary efa laniny avokoa ny fananany rehetra de nisy mosatany amin'izany tany zany ka nahanitra izy de nandeha izy ka niakina tamin'ny tompo-tany anankiray tamin'izany tany zany ary de nirahany teny atsahany ihany kisoa ary satry ny amen'ny kibony tamin'ny voankazo fihinan'ny kisoa fa tsy nisy nanome azy ary ranodiny sainy de hoy izy indrisy maro ny olona karamainy ndraiky manakanina be deabe fa za kosa mahatombo sareto iainga zao de ody any am'ray koa ahako de ody any am'ray koa de nanao amin'ny raiko efa nota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao ka tsy mendrika atao hoe zanako atsony fa ataovy takany anankiray tamin'ny karamainao de niainga izy ka nakany am'rainy fa raha mbola lavilavitra izy de tazandrainy ka nena azy izy ka niazakazaka de namihana ny voziny sady nanomboka azy ary ilay zany nanao hoe raiko efa nota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao ka tsy mendrika anao atao hoe zanako atsony fa rainy kosa anao tamin'ny ankizy lany hoe ala hoaingana ny akanjo tsara indrindra apakanjo azy azoperatra ny tanana sy kapany tongotra azo ty zanako minafa ka voloy fa oka isika hinana sy ifaly fa ity zanako ty fa matsa velandray ary efa very ka hitandray de ny faly izy ty tantara ty tena anisan'ny sinema eo nisy teatra nge tamin'izany fa nisy sinema tamin'izany hoe manao sinema ny olona ity zanaka adala ty tena adala tokoa tena hita ny mahadala azy satria
adalàna daholo nataony rehetrarehetra. Voalohany indrindra izy dia tsy tia alalan'le rainy mihitsy, tsy tian'le rainy. Ny zavatra lehibe teo aminy dia niala eo anatrehan'le rainy. Meo anany anjara fananako fa zany dia ny andehanany tsy te ho fehezana, tsy te ho hitan'le rainy. Le rainy tsy nahazo antoka fa miteny azy amin'ny fitondrantenany sy ny sisa dia te hiala an'izay. Zaho izy hiala. Lasa izy nandeha. Fa za dia teny aminao, olona salamitenao mahita avilavitra, vao avilavitra dia hitanao, fantatrao ny fisainako, fantatrao ny fipetrako sy ny fitsangako. Fa teneniko anao fa io lehilahy io vao niteny fotsiny, meo anany anjara fananako dia fantatry le rainy fa handeha aloha izy raha izay. Ary fantatry le rainy fa raha handeha izy dia mbola hiverina indray. Zay tsara. Raha ny tena marina, rehefa mandinika an'le tantarantsika, le tenin'le nilazain'le zaza, raha eo, efa nota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao ka tsy mendrika teo zanako intsony, dia tapitra. Satria nitohany amin'ny 520 fa rainy kosa nanao tamin'ny ankizy zany hoe anao ny akanjo tsara indrindra dia apaka hitanao le rainy tsy te hihemotsony. Ny zavatra noman'ny lehilahy mantsy tsy izay fotsiny hoe zoavy ny zavatra nika homan'ny teniny. Rehefa miverina any dia ataoko hoe raiko efa nota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao sady tsy maintsy mody mitomany kely dia mody manao mampalahelo kely raiko. Tena tada mila tsy ho voalazako ny atao boky fa lazaiko any. Tena efa nota teo anatrehan'ny lanitra sy teo anatrehanao ka tsy mendrika natao izanako intsony mba ataovy tahaka ny anankiray tamin'ny olona karamainao Ny tena marina fantany fa ny rainy tsy hametraka azy amin'izany toerana izany. Fantany angeny ny rainy. Fa io zany sinema. Nianatra teatra kely rahalahy. Nianatra drama hoy izay tamin'ny nanao anglisy. Nianatra senety hoy izay tany amin'ny nanao skoty. Mianatra tantara tsara. Mianatra manao an'ireny tantara misy lovo José sy Vandanitra ireny. Mianatra manao tantara. Hitanao, ianarana par cœur ny zavatra ho teneny, tsy vokatry ny fo fa zavatra omanina. Nisy fotoana izay nanao mitabe fantantarako anareo ty. Nanao mitabe izay tamin'ny andron'ny président Topola Ratsiraka ireny, dia nanao mitabe, dia tamin'izany tonga taty amintsika ny filohan'ny Koreana tavaratra, Kim Il-sung sa Kim Jong-il tamin'izay. Dia nanao mitabe ny arabanazy tao Mahamasina. Dia nanao mitabe. Dia nividanany mamany kiraro vaovao tamin'izay. Ka aika rehefa tonga teny mitabe tsy nilaina ilay kiraro fa nomena bà fotsifotsy daholo hoe malabary fotsifotsy misy tsipitsipika menamena zay malabary ilay, dia pataloha fotsy, dia satroka penjy, dia bà fotsy. Dia miaraka amina bararata kely zay dia misy saina kely, dia manao mitabe. Dia rehefa hiditra eo amin'ilay kianja Mahamasina dia lesorina daholo ny kiraro. Zany efa nio vidanina kiraro vaovao satria vera mama hoe hanao kiraro mandeha manao hita hoe dia mba hiseho vahoaka dia kiraro vaovao. Ka ilay kiraro tsisy nazy dia napetraka amin'ny toerana iray daholo. Rehefa vita ny mitabe, samy mitady ny kiraro ny tsy hita intsony, nangalatra kiraro, mpangalatra sy ny sisa. Very ilay kiraro, mody amin'ny bà kiraro, manomboka eny Mahamasina hatrany Ankadivato mody amin'ny bà kiraro fotsy. Dia ny tena olana, ilay kiraro very tsy dia naninona. Tsy dia hoe nalahelo fa ny tena tao anatiko natao hatrany mama tsy misy ohatr'izany hoe ahoana no tenenina mama hoe very ilay kiraro vao vidiana omaly anaovana mitabe androany, vidiana tao amin'ny Aigle d'Or. Dia izao fantatra fa tsy maintsy ho be tamin'ny mama. Dia efa fantatra ihany ny toetra amin'ny mama hoe raha mitomany mampalahelo dia tsy maintsy malahelo mama. Naterana namako rehetrarehetra amin'izay dia izao eny an-dalana meme tapatsinay rehefa tonga eo akaiky ny trano amin'izay. Aty amin'ny arabe aty ambony dia izao tsy maintsy endrika mampalahelo ny idira satria raha tsy zany be tamin'ny mama. Ahoana zany ny atao dia mila mitomany laha ozy izy namako. Ahoana ireny fomba hitao manina zany rehefa tsika vao avy me ilay kiraro tsy hoe nampalahelo fa
tahotra mama ny anaovana mampitomany dia zany mieritreritra zavatra mampalahelo inona mampalahelo eritreretina daholo ny olona efa maty izy ambanampileo tsy dia nisy nampalahelo le maty inona ny zavatra ny ainako tena nampalahelo andrindra tsy nisy tonga teo mama am'izay mama mahita an'le namako koa tevome mampome manao any ka mbola tsy hita mama mbola tsy nijery ambany mama mbola tsy hita ny kiraronao tsy hita ahoana lala mita be mbola tsy nafinaritra mita be fa maninonareo ranomaso amin'io tsy mety milatsaka azay efa tsy niatranina zava-maitra ny ambany lela itongezangeza mihitsy ho bedibe maninona feringery mama ny kiraron'izy io izy namako fery dia tomany dia tsy bedy ty zanaka daly ty mianatra teny izay tsy ahabedy azy ditanareo mahita an'le ray tsika eto zany a tsy tehenitsony an'le fantatry le ray ny zavatra teneniny tsy vokatry ny fo ary tsy fitiavana an'le ray fa mbola alahelo hanina be deabe any mpanompo fantatry le ray io toa izy le ray aza mitenitsony aiza fotsiny akany tsara tareny efa niverina fotsiny anao dia zay zava-dehibe fa raha niteny aloka ny vavanao fantatry ny ao am-ponao raha tsy lany ny volanao tsy miverina teto ianao raha tsy nisy mosary tany tsy miverina teto ianao isika miverina amin'Andriamanitra kely na fantatr'Andriamanitra izy le rana baviny atrana vaia allo pastera tahiny tompo ianao a tahiny tompo alaka le tenin'ny pastera moa tsy hitany raha tsy misy olana dia ty aza efa fantatra misy olana ianao zany dia inona ary ny olana fa dia efa fantatra zay fa tsy ianao kory hoe ohatra le zanaka dala fa le zaza teto a fantatry le rainy ny any an-tsainy fantany ity indray raha be sinema ozy izy ity indray mpilalao sarimetsika ozy izy ingampilalao tantaratsary indray ty ozy izy ray meny tononkalo fotsiny ianao zavatra nomanina zay taloha ny ampianarina an'izany ilana tsy ny ampasteranay taloha efa ela be tamin'izay mbola kely hoe isy vavaka tsika dia nampianarana pasteranay tamin'izany rehefa mivavaka ianareo soraty amin'ny taratasy dia raha hivavaka nareo rapitso a dia androany alina soraty daholo le taratasy a le vavaka ao ataona rapitso dia rapitso anao mamaky fotsiny sisa amin'izay marindra tsara ny zavatra resahanao amin'Andriamanitra dia ny azy dia nazay tokoa ny azy soratana ry Andriamanitra rainay eo teboka voninahitra ane ho anao soraka mety maro tokoa ngamba ny zavatra izay tsy nety nataoko teo anatrehanao baraingo nefa Andriamanitra teboka kely anankitelo mbola ity ihany aho ekeko fa tsy mendrika angambo faingo tsy mety zany raha za zao vao mahita fa tsy nety ny zavatra nytenen'ny pastera tamin'izany satria ty zanaka daly ity dia nanao vavaka ny soratana ary rehefa tonga any amin'ny ray a dia zao no teneniko ray eo indreo ny efa nanao izay tsy nety teo anatrehanao tokoa efa nanota teo amin'ny lanitra sy ny tany sy teo anatrehanao a ho tsy mendrika itsony ny atao hoe zanakao fa ataovy sala ny anankiray amin'ireny olona zay karamainao ny anarina hatramin'ny fietsika tonga le ray dia tsy te hijery tsy te hiresaka Andriamanitra tsy te hianao antsika be resaka ry havana fantany ny ao am-poko sy ny ao am-ponao tonga diozy izy alaoaingana akamin'ny tsara indrindra pekajo azy dia asio peratra ny tanany sy kapany tongony ny tena marina efa fantatry le ray fa hiverina izy ary efa nomaniny hatramin'ny fiverenany ny olona mahita raha mbola lavitra izy dia tazany rainy ka hony anazy izy dia hitanao voalavitra izy dia efa vitany rainy maninona ny voalavitra dia hitany rainy
satria efa any foana no mason'ilay izy tsy maintsy iveriny tsy maintsy iveriny izy ary zao izy lasa nandeha tany amin'ilay tany tsy fantatra ny rainy a nanao komandina peratra zany nge raha naka tsy ny tanana rehetra mitovy ny tanako ty zao tsy mitovy amin'ny tanany tsiry amboaramiel ty tanako ty tsy mitovy amin'ny tanany erikaraka fa ny pointure koa zany efa mitovy pointure amin'ny ranam-bavomamy izy any no tena pointure 40 ka ity a tsy hoe peratra efa an'ireo mpanompony ireo fa peratra efa mety amin'ny tanany io kapy io a tsy hoe pointure 42 sendra miperaka zao meo kapa de eny de ohatrany ganagana eny fa pointure any mihitsy io tsy pointure an'le zokiny a ny tanan'le zokiny hafa mihitsy zatra ny antanangady a tsy mitovy miperatra ireo fa ny tena marina vo ny ainga ny ala teo izy de fa nomaniny a ny fiverenany aleluia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ozy Davida hoe Andriamanitro fantatrao nge zaho ozy izy voadinika ao nitoetra namandeha namandry ianao nge mahafantatra ny hevitra ny lavitreny vo miainga ny atsika de fantatr'Andriamanitra ny titsika tongavana zavana iza ho any tsy ny voady an'izany hoe za Andriamanitra nompo anao hatramin'ny farany za Andriamanitra nompo anao hatramin'ny farany aiza daholo ny olona ny teny an'izany tamin'andro hoe za Andriamanitra anompo anao hatramin'ny farany inona ny tsilokaloka natao ny Petera ry havana ozy Petera hoe Matteo Luka zika maky Luka toko 4:20 Luka toko 4:20 Luka toko tsy Luka Matteo azafady tsy Luka Matteo toko 4:20 Matteo tsy aleva loka kapa zoka fanaovina azy 45 rehefa 48 zay mihitsy le izy de ozy izy Jesosy ary tamin'izany de hoy Jesosy any amin'ny Matteo toko 4:20 sika de 70 ary efa nirafidy raha izy rakany an-tendrombohitra oliva ary tamin'izany de hoy Jesosy ianareo rehetra de ho tafotoana ny avoko ny oalina fa voasoratra hoe amely any mpiandry amely ny mpiandry de hiahaka ny odry rehefa tsangana de iaroanareo ho any Galilea fa Petera namarika anao tamin'ny na de ho tafotoana ny aminao aza ny olona rehetra za tsy mbo tafotoana mandrakizay hoy Jesosy taminy Petera zany mba miteny voady mba milokaloka za Jesosy na ho tafotoana aza ny olona rehetra za tsy mba tafotoana mandrakizay eo am-pitenenana izy de efa fantatry Jesosy ny any anatin'ny sainy vo miainga avy lavitra fotsiny toy Jesosy taminy lazaiko aminao marina tokoa fa ny oalina raha mbola tsy misy akoho maneno de andeha intelo ianao ho Petera taminy azafady Jesosy sanatria de sanatria ane zany na de hiara-maty aminao aza tsy mba andahanao tokoa ary toy izany koa nolazain'ny mpianatra rehetra Petera ny nanomboka fa ny mpianatra rehetra koa mba niara-dreny zay koa tsy vadika aminao zany Jesosy tsy izay tena atsagako mihitsy ny tanako iza ny vadika aminao zany tsy mboza zany Jesosy hoy Jesosy mbola tsy maneno ny telo ny akoho fantatry Jesosy hatramin'ny lera ny zavatra voakatsika fantatry Jesosy hatramin'ny lera fanaovantsika ny mifanohatra amin'ny mbola tsy maneno ny tekory ny akoho
tsy mbola manengy kory ny akoho azafady dia andana intelo ianao. Fantatry Jesosy hatramin'ny lera amin'ny telo ora maraina pile efa intelo nandana ianao ry Petera. Rozy Petera tsy ndahoary rozy Petera hitatsika eo ary zany dia hitanao eo ary Jesosy fa Jesosy koa nge ohatry mitsara ivelany ohatry mitsaratsara ivelany mihitsy Jesosy. Tsy mitsara ivelany izy fa fantany ny zavatra hitranga. Fantatry Jesosy fa Petera tena tian'i Jesosy. Fa fantatry Jesosy fa na dia tia aza tsy mbola mahafony ainy. Samy hafa ngeravana ny tia sy hoe tena tia mahafony ainy. Be dia be ny olona mety tianao dia mitena hoe za tsy manary anao atsoy fotsiny ary ino ny karitako atsoy fotsiny ary misy problème. Fa Jesosy aza dino fa nahafony aino anao mihitsy. Tsy tia anao fotsiny izy fa tena nahafony aino anao. I Petera fantatry Jesosy fa tia azy. Zay kosa aloha tsy azontsika lavina. Fantatry Jesosy ny tao am-pony Petera raha ny teny anio. Satria mbola tsy teo le problème, mbola tsy teo le olona miteny hoe ianao izy fa ny androany aloha. Mamparena nge mieritreritra an'io androany aloha. Tsy nandaingy Petera nde za ary jereo tsara fa miporofony Petera nge zany rehefa tonga nge miaramila Petera nge namoaka sabatra ary tena nikapa tena nikapainy Jesosy Petera nge ny sofiny maliko zany hoe olona tena vonina iady izy tenenina fotsiny ampidiro ny sabatra ao Petera vona ampidiro tena tsy nanao sinema Petera fa tena vonina tokoa izy fa saingy tsy mbola nanolona le tena problème izy. Androany tsika afaka miteny sao za tsy vadika aminao fa manahoana tsika rehefa tena eo anoloan'le zavatra izay tokony ampivadika tsika. Any amin'ny andininy fahadimy amby fitopolo ny toan'io zao zavatra mitranga. Andiny fa 7 amin'ny matitoko fahaenina amby 20 teo 7 zao jerentsika ny toy dia nororano ary Petera nipetraka teo ivelan-kianja dia nanantona azy ny ankizy vavy anakaiky hoe ianao koa nomba Jesosy ilay Galiliana fizy nandà teo anatrendreraka hoe nareo fe ahoana tsy azoko mihitsy zay lazainao. Ary noho ny niala teo am-bavady izy dia hita azy ny anankiray ankizy vavy anankiray dia nilaza tamiko hoe ity koa mba nomba Jesosy avy any Nazareta dia nandà rezy ka nanao fianianana tamin'ny fianianana nianinana mihitsy nanao hoe tsy fantatro zany lehilahy zany. Ary nefa kelikely dia nanatona ilay nijanona teo natao Petera hoe marina tokoa fa namandreny ianao fa fiteninao miampanganao. Io fiteniny mantsy ny Galiliana efa tena nazavaina antsika teto fa ao amin'ny fokony Israely ny olona vao Galily tena miavaka mihitsy ny fiteniny. Ohatriny hoe tsika ho azy ao raha tsika ao Antananarivo dia tena to dia miavaka be mihitsy ianao hoe avy any Antsirabe ny mihoatra makany Antsirabe Ambositra Fianarantsoa tsy dia miavaka tsy afaka hoe fa ianao aveza zaho zany avana zany ohatra hoe anay merina mbo aho ty merina tsy fantatry tsy merina zany tsy fiteny merina zany hoe zaho amboarino mandainga moa aho merina moa zaho tena tonga dia fantatry ka ny Galiliana na fitafiny na ny fiteniny to dia miavaka. Io le tenio ny fiteninao miampanganao hoe da manino koa manao izany hafa hoe tsy aho zany ny fiteniny ahy dia fa niampanga hoe izy io le Galiliana zay Galiliana rehetra tonga teo dia mifantatra tamin'ny fiteniny ohatran'ny ranatotra tsamba mety ara-dalana isika isanandro ianao Tompo tsamba mety totra to dia fantatra hoe Galiliana mandeha makany ry Angela mody tsy miteny reny any reny ry zavy fantatra dia vao niozina sy nianizika hoe tsy fantatro zany lehilahy zany
niaraka tamin'izay dia nisy akonanena ary peterina tsy ary miteny Jesosy izay nolazainy raha sy mbola manenony akoho dia andaha intery ianao ary rehefa mivoaka teny iverana izy dia nitomany fatratra. Hitanao io ranomason'ny Petera io ranomason'olona tena tia fa sendrany tsy mihoatra n'le vitany nofo dia tsy vitany tena tsy vonina nofo aty Petera ary marina ny anazy tsy izy ny tokony ho faty fa Jesosy. Fa ny zava-mahafinaritra be anahy tamin'ny toriteny androany isan'ny tena zavatra nahafinaritra nateneniny ranabavy tsika androany dia le teniny teo hoe raha niteny tokoa Andriamanitra tena niteny keravanaandriamanitra any amin'ny Levitikosy any ohatra any amin'ny Levitikosy 20 any misy be dia be an'izany hoe dia atao maty tokoa ohatra hoe Levitikosy ohatra fotsiny tsy Levitikosy am'izany fa zay ny tonga dia sendra tadidiko hoe any amin'ny Levitikosy 20 sy ny rehetrarehetra any dia misy teny be dia be raha misy olona ohatra zao ohatra tonga dia jereko sendra hitako eto hoe ary ny lehilahy mijangajanga amin'ny vadin'olona dia zay mijangajanga amin'ny vadiny namany dia atao maty tokoa na ny mila na ny ilainy na ny nanadala na ny voadala zany dia atao maty tokoa fa te anontany ianao mety efa mba nijangajanga ihany ngambontsika mety mba efa nisy taminareo reto nijangajanga ny tenako nijangajanga fa te anontany maty fe tsika tsy maty tsika nefa Andriamanitra teny atao maty tokoa dia tsy maty tokoa tsika. Raha nandahan'i Jesosy hoe Petera tsy voavonjy na ve nandahan'i Petera ve Jesosy hoe tsy nandahan'i Jesosy teo amin'ny mpitaninana afo teo dia azo nitenena hoe tsy tian'i Jesosy fantatr' Jesosy fandaha izy fa raha nanontany koa Jesosy Petera motiava ianao Jaona 1:20 anisan'ny teny mbatindra lahatojo mantsy izy ity andininy Jaona 1:20 nanontany Jesosy ary rehefa sakafo izy dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera rehefa nitsangana zany Jesosy teo Simona zanak'i Jaona moa ny fitiavanao ahy mihoatra no fitiavan'ireo va dia hoy izy eny tompoko ianao malala fa tianao ahy teo zany Petera tsy sanandainga intsony tsy hoe nandainga tsy sananao resabe intsony raha mbola toetra Petera tamin'ilay voalohany mantsy io tary izy nitenenina andao anahy daholo nareo za Jesosy na andao anao ary rehetra za tsy andao anao zany Jesosy hoe tena mbola tsy maniny koa itelo koa ny akoho mbola tsy maniny koa ny akoho dia fa tonga dia fa mandahana itelo ianao toy izy Petera tsy za zany na naharaka anao faty aza dia za tsy andahanao mandrakizay fa teto Petera tsy sany teny intsony fantatry Petera loatra tany amin'ny 5:70 hoy zay na tsiaro an'ilay tenin'i Jesosy izy dia fantany hoe tena nen'i Jesosy ny marina fa tsy nenahy za nentin'ny fo fa Jesosy nentin'ny fahafantarana anahy. Alleloia. Afaka miteny zavatra entin'ny fotsika rehetrarehetra afaka miteny zavatra rehetrarehetra zay vokatry ny fony hafanam-potsikatsika fa tsika fantatra Andriamanitra dia teto Petera tsy sany teny vetra eno izy fantatrao Jesosy izy izy fa za tiana fantatrao ny atao-poko. Alleloia. Samy lokaloka firy-tsony izy fa ny zavatra teneniny fantatrao fa tianao ahy ianao malala fa tianao ahy dia hoy izy tamin'ny fahanaro ny ondriko dia ndray izy tamin'ny fandroany Simona zanak'i Jaona motiava ianao dia hoy izy eny tompoko ianao malala fa tianao ahy dia hoy izy tamin'ny Andreasy ary ny ondriko hoy izy fanteliny Simona zanak'i Jaona motiava ianao dia nalahelo Petera satria izy nanao intelo tamin'ny hoe motiava ianao ka dia hoy izy tamiko tompoko ianao malala ny zavatra rehetra fantatrao fa tianao tena teo zany Petera tena ozy Petera hoe tena inona ihany hoe Jesosy ve tena mbola misondeha anahy ihany zako zay za azoko toky androany fa tsy ohatrany tamin'ny indray mandeha intsony ty fa ianao tena malala fa za tena tianao. Alleloia. Amen. Ary fantatry Jesosy fa tiana azy Petera. Eritreretinareo mbola tany amin'ny Mateo 5:40 Jesosy dia efa niteny tamin'ny Petera ianao nitondra ny fiangonana. Mbola tsy maty Jesosy tia efa ny Jesosy nitsangana tamin'ny maty fa hanoarany ondriko zany izy ny ondry mivavaka ny ondry ny mpino ny ondry fa andro
fa tany amin'ny Matio io kingeriavana mba tsy ny zavatra ratsy any fa tany amin'ny voalohany voaniona i Petera sy Jesosy efa niteny Jesosy tamin'ny Petera hoe iza moa ny fahafantaranareo dia niteny Petera any amin'ny Matio 5:12 misy zany 5:12 ary namaly Simona Petera ka nanao tamin'ny hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Tamin'izany Jesosy dia efa niteny sambatra ianao ry Simona Barjona fa tsy nofa mandràny naneo anao an'izany fa ndraiky izay an-dany ary za milaza aminao anio ianao ny Petera ary ambony vato lampy ity ahoroko ny fiangonako ary vavadin'ny fiainatsika tsy haharesy azy. Meko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra ka na inona fehezinao ety ambony tany dia fehezinao any an-danitra ary inona vahanao ety ambony tany dia vahany any an-danitra. Petera nieritreritra fa tany amin'ny Jaona Jesosy vao niteny hoe andala fahany ondrika fa fantatry Jesosy avy lavitra koa tsy ny ratsy any ngeravana ny fantatry Jesosy avy lavitra fa fantatry Jesosy koa ny toepony Petera fa tena tia anazy na dia eo ary ny torotenitsika androany ry havana jaly teteny aminao ataovy ihany ny voadinao ataovy ihany fo madio ihany ny voadinao ataovy mihitsy androany ianao efa le matsitsiana mangatsitsiaka iny tsy ao anatin'ireo le mafanafo iny fa matetika rehefa ao anatin'ny hafanam-po dia manao tahaka an'le tenin'ny Petera za tsy andao anao mihitsy fa lasan'i Jesosy nangatsitsika taty ariana dia nanontany hoe ty avy ianao iny le tena izy iny le tena izy ary nananatra ny Solomona mafy mihitsy Davida satria Davida dia efa teo antitra ihany tantara voalohany amaraparana antsika azy tantara voalohany toko fa 20 dia ny fasivy ny ten'Andriamanitra hoe tantara voalohany toko 20 dia ny fasivy ary ianao ry Solomona zany avako ho fantatrao Andriamanitra ny drainao io ihany ny Andriamanitra efa nitompony Davida fantany io ka manompo azy amin'ny fanahy sy ny fanahy mazoto fa Jehova dia mpandinika ny fo rehetra ary ny fihetretana rehetra dia fantany avokoa raha mitady azy ianao dia ahita azy fa raha mahafoy azy kosa ianao dia ary mandrakizay koa mitaremo fa Jehova efa mifidy anao hanao izao trano fitoerana masina dia mahay reza ka mahay efa ry havana Jesosy androany tiako androany ho fantatrao fa Jesosy dia mahita ny anatin'ny fonao rehefa Lazary androany tenteneko anareo manontany tena ako hoe mba ahoana ary zao ny fandraisan'i Jesosy le mba voady izay nataoko ity satria ny ten'Andriamanitra dia miteny any amin'ny Apokalipsia maranako azy toko 2 andininy 7 ka hatramin'ny andininy Apokalipsia toko 2 andininy 13 tapany 2 izany mandinika ny vosiny fo ary meko araka ny asanareo avy ianareo. Jesosy le voalazany ten'Andriamanitra fa manana maso tahaka ny lelafo le mahita ny anatin'ny fonao tsy miloka mahita ny ao ambadiky ny teny lazain'ny lelanao mahita ny hetsika rehetra ataonao ka na inona hetsika zay entinao na dia tahaka ny kaina izay nitondra ny vokatry ny tany rehetrarehetra azy dia mbola fantatra Andriamanitra ihany ny tao anatin'ny fony fanangatsika tamin'Andriamanitra. Rehefa tao anatin'ny problema be ny tenako olana be izay niainanay dia izao mba voadiko tamin'i Jesosy zaho Jesosy raha zaho Jesosy tena afahanao amin'izao problema amin'izao amin'izao olana izao dia zaho Jesosy tena nompanao hatramin'ny farany tena ny androko sisa rehetra Jesosy etoko hanompoana anao. Alleluia. Dia izao zavatra toko fandarina ataoko izao teneniko anao hatreto aloha hatreto mbola mamaly mbola famelan'Andriamanitra nantanteraka n'izay voadiko izay hoe isan'andro eto. Alleluia. Ary tsy azoko ny haiko raha tsy eto isan'andro misy fotoana tsisy ny fandarantsika tena tsy azoko ny haiko satria maninona mitady tsy hamelanahako anantanteraka n'le zavatra ny teneniko hoe Andriamanitra za raha fahanao amin'ny olana ny androko sisa rehetra nipoko anao
fa mifantanina mipetraka ato anatiko de zao inona ny fahitany Jesosy an'izany voadiko zany izay nataoko a 17 taona lasa hoe tao anaty olana de ny tena hoe Jesosy malalo zaho Jesosy anaty ranomasina zaho Jesosy afao am'izao amo Jesosy afao fa tena za Jesosy raha afahanao am'izao olana zao de ny vadiko aminao nge Jesosy de zao hoe anompo anao hatrany farana tena anompo anao foana de tarika ny olona mba handeha anompo anao zao rehavana malala tamin'ny foko nanaovako an'izany tamin'ny fony mivady nanaovanay an'izany ary mandraky tilo ny androany mbola eto izay ny fantany manidikitika anahako inona ny hevitry Jesosy eo ambadika zany ahoana ny fahitany Jesosy an'izany satria eo anatrehan Jesosy zany tsika hoy ny tenin'Andriamanitra hoe mianjaanja eo anatrehany transparent fantatry Jesosy zany zao zavatra inona no avoko halleluja inona zany no avoko raha zay ny zavatra ny teneniko 17 taona lasa satria tsy olona ray na roa na telo ny olona efa niteny an'izany fa zany re Jesosy de anompo anao hatramin'ny farany raha ohatra ka hoe afahanao am'izao fa maro ny olona hitako miteny an'izany ny azontsika atao de ny mifampitondram-bavaka eto am-bavaka halleluja fa mety amiko zao zavatra ataoko zao ataoko an'i Jesosy fa natanterahako ny voady tsy nataoko taminy ary tamin'ny foko rehetra no nanaovako an'izany voady zany ary amin'ny foko ny nanaovako anasan'Andriamanitra tsy jereko ninina tsy ilako sertifika na diplôma na toraka voninkazo na fanaratsiana ihany koa na fanenjehana tsy jereko an'izany fa hijereko ny zavatra ataoko ho setry ny nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako halleluja na izana ianao mila mivavaka isika mila mitondram-bavaka tsika tsirairay avy tsika satria betsaka ny mivoady betsaka ny milokaloka fa vitsy ny mantanteraka hivavaka ho anao mba eto am-bavaka ihany koa mba hatotosany zany tokoa hoe mba mifanaraka amin'ny zavatra ny tenenina sy ny voadiny no tanteraka ny fiarahanan'Andriamanitra mba tsopo lalao tantara tsara ka hoe zavatra nomanina fotsiny mba afaka tamin'ny trosako zany de teneniko ke za Jesosy anompo anao fa mba fanirindra mandra-piaviny de mba hanompo azy isika zao tsika no antily anankiray ty manao hoe fantatro any amiko Jesosy tsisy miafina aminao fa zao Jesosy anao taka mipeterako tsika androany hoe tokana ny teniko Jesosy na de be dehibe ary mety zavatra mety efa tokony ho teneniko matahotra aso be tely taka le zanaka dala fa zavatra teneniko anao Jesosy araka ty amejantsika nyty torotenty androany de tsika rehetra hiarahira hoe tokana ny teniko Jesosy za ty anao fa Jesosy ny voninahitra
Misaotranao zay Jesosy tamin'ity fotoana androany ity. Misaotra tamin'ny teny izay nomenao anay teto androany. Mankasitraka indrindra Tompo fa fantatray fa anatrika anay teto indray ianao. Ary fantatray fa raha tsy teto ianao Andriamanitra dia tsy ho voatory izany telina izany androany. Manao ny dera, manao ny aja, manao ny saotra sy ny voninahitra mandrakizay. Ampitomboy ato anatinay Andriamanitra, ampitomboy ato anatinay isan'andro isan'andro zany fitiavana anao zany. Ary engany Jehovah Andriamanitra mba hifanaraka amin'ny voady ataonay, hifanaraka amin'ny alokin'ny vavanay ny ao anatin'ny fonay. Fa fantatray fa Andriamanitra mahita anay andro aman'alina ianao, na matory zay na mifo, na mitsanga zay na mipetraka tokoa dia tena hitanao Andriamanitra. Te hanolotra zavatra tena hoe mahitso anao zay Andriamanitra. Tena hoe te hanolotra
zavatra sainsaira ho anao zay Andriamanitra. Tena hoe ny vokatry ny fonay dia tanterahanay, ary zay tonoho ny vavanay dia ankasitrahan'ny fonay Andriamanitra. Tsy te hanao sinema eo anatrehanao zay Jehova. Tsy te ho sanatria mpitaribato vilambava eo anatrehanao zay Jehova, fa tena te hitianao zay. Engany hoe Jehova Andriamanitra izay tsirairay avy reto, tena hoe raha miteny anao zay hoe tianao dia ny hetsika rehetra ao aorianan'izany dia mitory fitiavana anao avokoa Andriamanitra. Tsy hanala baraka anao, tsy hanala baraka anao Andriamanitra, fa tena hoe araka ny zavatra zay teneninay no zavatra zay ataonay. Misaotra Andriamanitra, misaotra satria tena mahitanay ianao, tsisy miafina aminao ny aty anatinay. Zay Jehova Andriamanitra tsy te hanao voady eo anatrehanao raha tsy vitanay zany. Ampio zay hatateraka ny voadinay Jehova, ampio zay mba hatateraka ny zavatra rehetra zay niteneninay taminao, fa tsisy miafina aminao ny ataonay. Ampianaro ahy andeha mahitsy lalandavo zay, ka fantatray ankehitriny fa miseza fiandriananao, mijery anay ny odi-masonao Andriamanitra. Manara-maso anay ianao, tsisy miafina aminao ny alehanay, tsisy miafina aminao zay ataonay. Ho tahinao anay zay, ay miara mandeha aminao tokoa Jehova, mba ho mpanompon'Andriamanitra miara mandeha amin'Andriamanitra, tsy hanala baraka an'Andriamanitra amin'ny androny sisa rehetra. Misaotra Jehova ary mamelanay hatramin'izay raha nisy zavatra zay ataon'ny tananay hafa amin'izay lazay ny vavanay, mbola hafa amin'izay ao anatin'ny fonay koa, ary mifanohatra amin'izay ao anatin'ny sainay. Voaka hiara hiasa ny zavatra rehetra ao anatinay, ny momba anay rehetra, hiara mivoninahitra anao. Misaotra Jehova Andriamanitra. Halleluia. Dia vosin-satana faritra amin'ny ranao Jesosy Kristy Tompony, sabata tsy afaka hitsaingo ka na dia litera ray tao anatin'izany toriteny zany ary tsy azo ny devolitsaingoa, fa hamoa avy zato eny aty anatinay tsirairay avy ho voninahitra Andriamanitra rery. Amen. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao dia ampandrotsika ny vavitsika kadaka malala raha afaka miteny izy no hivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao. Tainy tompona nabavy-kadaka. Tainy Jesosy pastera dia tainy Jesosy daholo rehetra dia hiara-bavaka tsika tompo. Misaotra mitera mankalaza ny larinao izay aranesany an-danitra. Tena hoe tena mamy tokoa Jesosy ny teny tena mpitondranao ny mpanomponao tamin'ity hariva ity. Tena hoe zabenanao mialo mitsy ao anatin'ny sofinay tany Jesosy, fa tena pio tanteraka ao anatin'ny fonay tsirairay avy. Tena fantatray tokoa Jesosy, fa tena fantatranao tokoa Jesosy ny zavatra ataonay tsirairay avy Jesosy. Tsisy miafiny amakianao zany raha nesany an-danitra. Misy tena zay Jesosy, fa tena hiara-dalana mantsaka hariva aminay ianao ary tsy mamelanay ianao Jesosy malala. Tena misaotra anao zay, fa tena hoe mamy ary tena mamy ary tena nampifaitanay tsirairay avy zany tena mamy avy taminao izany. Ankehitriny zay Jehova Andriamanitra dia mbola mangataka ato am-pelantanana amin'izay mivavaka Jesosy eo any firenenay. Dia amin'izao fotoana izao Jesosy ny firenenay dia mbola tena anatiny hoe talotona, mbola tena anatiny hoe maro Jesosy ny asany devoly, tena maro, tena ao ny zavatra mety zay ataonay malagasy Jesosy malala. Ny manantena Jesosy, fa dia anao dia tena hiteren'izany tanindrazana izany Jesosy, azabenao irery, fa tena mitady anao anisany tanindrazana izany Jesosy malala. Tena mbola anatin'ny fahotana maro samihafa ny tampony ny zavatra maro zavatra rehetra zay ataon'jareo Jesosy malala. Tena mangataka rapetraka am-pelantananao izany Jesosy, azabenanao irery izany tanindrazana izany Jesosy. Ao koa Jesosy mitao, ao Jesosy ny olona mampalahelo izay ao anatiny hoe tsisy tranonay fofony Jesosy malala. Ao koa Jesosy ireo marary izay ianao ny Jesosy hidera azy ireo tsirairay avy, na lenao tazy zany na aiza zany na aiza misy azy ireo. Tena anao tena hoe jerevanao rakofanao amin'ny ranonao zany tanindrazana izany Jesosy malala, fa zabelanao hoe irery amin'izao fotoana izao Jesosy. Tena mangataka eo anaty ianao izay.
tena hoe mbola mpanota tanteraka kosa Jesosy malala, tena mpanota izay ao amin'io tanindrazana io Jesosy, tena tanindrazana mamina io Jesosy, tena mangatika eo anatrao anao Jesosy, mba tena hoe terefanao akaiky na amin'ny zava-doza zany, na amin'ny aritna zany, amin'ny inona Jesosy malala, ianao ny Jesosy tena hoe hitodika amin'ireo malagasina ireo Jesosy malala. Tena misaotra indrindra mafy ny zavatra tena nangateo anatrao anao Jesosy, anefa tsy voatony ny bavanay Jesosy malala. Fa izay hitanao masoa Jesosy, apetsaka eo amin'ny fialan-tananao izany, fa anao ny Jesosy tena lanitra tsy manam-paharoa ianao. Tsisy zavatra sitranao Jesosy, naretin'iny Jesosy, tsisy zavatra sitranao amin'ny fiainanay tsirairay. Misy matoky izay Jesosy, apetsaka eo amin'ny fialan-tananao ny zavatra tsy voatony ny bavanay tsirairay avy. Ka io ireo fianakavianay, tena misaotra anao kosa Jesosy, ianao ny Jesosy tena hoe nanome hery ary nanome tonsaka anay tsirairay avy. Ary misaotra anao ny connexion anay koa Jesosy, tena hoe tapatapaka ny fitiavanao anay zany, tena terainy ianao Jesosy malala. Ianao rerian'ny Jesosy nitera nihaja ary voninahitsy talohako mandrakizay. Misaotra raha inay izay ny an-danitra hoe Alleluia, Amen Jesosy. Alleluia, mankasitraka indrindra andranavavitsika kadaka tsika tao anatin'izay vavaka matsiro be mamy a. Andriamanitra manankirepasoavana ny ranavavakadaka maro fitianao a tamin'ny asan'Andriamanitra izay vitanao teto. Dia tahin'ny tompo a, dia mitombositra mitombo fahasoavana, dia mifanatera amin'ny ankonanao tapitra ny fandarantsika. Amin'izao amin'ny ran'anitra Jesosy a, dia eo andretondray tsika rapitso alina amin'ny 7 ora sasany takamazatra. Tsy misy vavaka fiambenana rapitso fa isaky ny latsinaisy lakamisy ihany ny vavaka maraina azafady a. Ny vavaka maraina irana mampionina dia lasa isaky ny latsinaisy lakamisy ihany misy. Tsy misy rapitso zany a, fa kosa tonga dia vavaka fiambenana antsika rapitso alina tahaka izao. Sotranao raha naharitra hatramin'ny farany raha tsy teto anao dia nangingina rery teto izay. Jesosy any maro fitianao. Ary tonga avandray rapitso a, ifampahery indray tsika. Ny fiarahantsika ny tapitra fa ny Aki Radio mbola eo foana hanala fanginanao. Aki Radio .radio 12345.com io hitanao misoratra io a. Aki Radio .radio 12345.com ahafahanao mianao a ny anjojapeo Aki Radio a. Mandeha isaky ny adiny telo a, misy mandeha isan'andro andro manalina, misy toy isaky ny adiny telo amin'ray amin'ny 7:07 maraina, amin'ray amin'ny 7:07 hariva. Rapitso amin'ny 10 maraina verinao zao fandara zao mbola te heno indray ianao a, dia samy hita iny tompo fa rapitso indray tsika miona ho an'i Jesosy ny voninahitra. Halleluia, amen.